Miarabantsika manaraka ny RBC hoanao zay mbola tsy manaraka ny chaîne dia manasa anao ny tenako abonnez-vous mba ahafahanao manaraka ny zava-misy toe-draharaha eto amin'ny firenena ity satria ny tenako dia fampizara aminao. Ary eo ihany koa ireo namana izay tia tanindrazana izay sahy mijoro miteny ny zava-misy eto amin'ny firenena dia andalo eto avokoa ko manasa anao ny tenako mba hanaraka ny chaîne mba ahafahanao manaraka izany rehetrarehetra izany. Tsy ho lava resaka fa manana thème mangiza be tsika androany ity satria raha tsika mahalala ny firenenantsika kehitriny dia nisan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany satria raha ny statistika nivoaka farany dia 8% malagasy no mahantra mamenatra ny zavatra izany ary indrindra mampalahelo ka izany indrindra no mampametra-panontaniana kehitriny hoe iza no nahatonga antsika toy izao. Fa zao aloha andehantsika hiverina any amin'ny lasa satria Andriamatoa Andry Rajoelina no horesahantsika androany ity. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve tena tia tanindrazana tanteraka, tena tia tanindrazana tokoa ve Andriamatoa Andry Rajoelina? Efa taona maromaro nitondrany firenena tamin'ny 2024 izy tonga teo amin'ny fitondrana voalohany tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana satria Ravalomanana no teo amin'ny fitondrana dia nitarika hetsy-bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina dia nafaty olona marobe teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Ny fananany Ravalomanana norobaina be dia be ny malagasy very asa satria potika ny magro ary presque ny magro manerana ny Madagasikara mihitsy no nisimbaina. Noho izany maro ny very an'asa, maro ny ainana fohy. Moa ve tena fitiavan-tanindrazana no nanaovan'ny Rajoelina an'ireny zavatra ireny mba azahoan'ny fahefana ka mba hanandratany any Madagasikara? Moa ve zany zava-misy ankehitriny? Anjaranao mamaly azy. 2009 Rajoelina nitondra Madagasikara voalohany ary nahavita mandat anankiray angamba izy satria nataony lavabe ilay tetezamita naharitra 5 taona. Tonga ny taona 2024 tsy afaka nilatsaka izy Ravalomanana tsy navela hirotsaka. Nanohana ny era Rajoelina Rajoelina tamin'izany fotoana izany. La ny era Rajoelina tamin'ny fiodinana faharoa raha ny fananana tamin'ny Robinson Jean-Louis ilay nitohanan'ny Ravalomanana. Rehefa lany hery dia nga manana tena ve? Tsy fantatsika hoe inona ny antony. Inona tena fa voatendry ho premier ministre ve Rajoelina? Kinantsy izany zava-misy dia lasa miady tanteraka izy era Rajoelina tsy ny ray loha itsony. Nirotsaka izy tamin'ny 2018 lany Rajoelina mazava ho azy ka hatramin'izao fotoana izao mbola izy no mitadana sy mitondra any Madagasikara. Lany izy amin'izao fotoana izao dia inona ho izanao ny zava-misy ankehitriny? Moa ve mandroso Madagasikara? Moa ve nisy fiovana araka ny eritreretin'ny vahoaka tamin'izany sy ny nampanantenainy vahoaka tamin'izany fotoana izany ankehitriny? Anjaranao mamaly azy satria sika samy mahita sy miaina ny zava-misy. Moa ve tena fitiavan-tanindrazana no nanaovan'ny Rajoelina an'ireny zavatra ireny tamin'izany fotoana izany? Raha ny zava-misy ankehitriny dia saiko ny milaza fa tsy fitiavan-tanindrazana no nakany Rajoelina ny fahefana teo ampelantanan'ny Ravalomanana tamin'ny 2009 fa kosa fitiavan-tena zay ny mahafe azy. Satria manino? Satria ankehitriny izao dia raha ny resaka mandeha, raha ny vaovao miely tsy fantatro zay tena fahamarinana. Mba ialako hoe za ndray mpanapakitaka vaovao tsy marina na zavatra tsy marina dia miteny zao hoe raha ny vaovao mandeha toy izao hitantsika
amin'ny sary zao dia milaza fa ny fanjakana malagasy ankehitriny dia mikotrika ny hamarotra ny nosy misy io izay akaiky ny nosy be, zany hoe io nosy io zany izay nosy manana ny mahizy azy any Madagasikara, any vahoaka malagasy tsy vaky volo dia amidy ny fitondram-panjakana ankehitriny izay Rajoelina no lohany. Olona te tandrazana ve handeha hivarotra tandrazana? Zavatra tianao ve handeha hamidinao? Matoy ianao mivarotra zavatra anankiray dia tsy tianao iny zay, mety hoe raha zavatra tsy afaka ampitaina amin'le zavatra moa le izy, satria tsy voatery tsy tianao ny zavatra anankiray raha atao ka amidinao. Tsy voatery hoe marina zay, ohatra za andeha hivarotra akoho, tsy voatery hoe tsy tiako le akoho fa no ny antony manokana dia amidiko le akoho. Fa inona ny antony manokana amangana an'ilay nosy ny Madagasikara? Fa inona? Ary manay aho ankehitriny fa io huile zay parsa io mety efa lafony, mety efa lafony tamin'ny frantsay io fa tsika tsy maharaka raha ny zava-misy ankehitriny zao, satria ilay nosy misy io aza dia amidy ankehitriny, amidy ampandraraha vahiny. Maninona no amidy ny tandrazany malagasy? Maninona mivarotra tandrazana? Ary zay misy ny asan'ny Rajoelina, izay mission Rajoelina eo amin'ny fitondrana, mivarotra tandrazana fa tsisy fitiavan-tandrazana akory. Dia porofony baribary ankehitriny io amarotany an'io nosy misy io mitiky zany fa tsisy fitiavan-tandrazana na kely. Fitiavan-tena no antony nitarihana tolona tamin'ny 2009 tamin'izany fotoana. Fitiavan-tena fa tsy fitandrazana akory. Jereo ange inona natao? Le zanany nanamboarana société anankiray, zany hoe zareo zany ny ataony eo amin'ny fitondrana dia manango karena manomana ny aveniran'ny fianakaviany. Itsika malagasy ataony manaingano hoy izy koto ilay mahisa amizay, itsika ny manaingano hoy izy koto isika, fa tsisy raharainy Rajoelina mianakavy an'izany fahoriany malagasy zany, fa ny tombotsoan'izy ireo ihany no jerena, tombotsoan'izy ireo ihany jerena raha ny zava-misy ankehitriny no zohina. De mbola sa ve izy hiteny fa te-tandraza? Ny vahoaka malagasy aoka itsika ho tonga saina, aoka ho tonga saina manoloana ny zava-misy ankehitriny fa efa tsy rariny tsony zao. Moa ve ny tany izay ny adiana na fatesana na amin'ireo razambe ny aina ny adina tamin'ny mpanjanaka tamin'izany fotoana izany no amidy ankehitriny. Fanompana fanaovana tsinotsinona ny raza malagasy izay nitolona tamin'izany fotoana izany, ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha toka mamanga ny tandrazana, atoka mamanga ny tany nanana Madagasikara fa nanana vahoaka malagasy. Ry vahoaka malagasy, atsika io fahefana io, anjaratsika no miaro ny fahefantsika mba tsy hararaotin'ireo izay nometsika azy. Ka rehefa tonga, rehefa tsy izy tsony, aoka itsika sa hijoro hiaro hiady ho an'ny Madagasikara, ho an'ny tandrazana, satria efa tsy rariny tsony ny zava-misy ankehitriny, efa tsy rariny tsony ko mifoaza ary malagasy mifoaza. Aoka itsika tsy atorotoro itsony, mety tsisy ninona afaka ataotsika satria tsisy manampy tsika dia atody miaty ambato, tsisy mpitandro filaminana hiaro antsika, fa kosa
efa kaiky ny fividianana na dia mbola misy taona maromaro azy, efa kaiky na dia mbola misy 3 taona azy. Koa am 2028 sika raha tsy ho say tsika am'izao fotoana izao, am 2028 sika andeha aseho fa leo sika, fa mila fanovantsika, andeha aseho fa mila olona tia tanindrazana fa tsy mivarotra tanindrazana i Madagasikara. Mazava ho azy fa rajoelina efa tsy afaka hirotsaka tsony am'izany fotoana izany raha lalampandroelina nyjerena, fa tsy fantatsika eo mety hanohana olona izy. Ka arak'izany dia aoka isika tsy fidy zay olona tohanany rajoelina sy ny fromba, aoka isika tsy fidy. Tsy fantatra moa na efa nanova lalam-pandroenana na zalahy makasika an'io firotsaha-pividianana io, mety efa nivaha zalahy tamin'ny mandat voalohany io mba hahafahan'ny zalahy miverina eo amin'ny 3e mandat, tsy fantatsika zany. Fa raha mbola miverina eo izy, aoka porofoitsika fa tsika dia tia tanindrazana ka tsy mila olona mpivarotra tanindrazana, tsy mila olona mpivarotra tanindrazana. Mijaly ny vahoaka malagasy, mijaly ny vahoaka malagasy, tsy mila olona mpangoroka rentsika, tsy mila olona tia tena, tsy mijery afa-tsy ny tenany sy ny fianakaviany, tsy mila an'izany intsony tsika le vahoaka malagasy. Ka andeha hijoro ho porofoina fa leo tsika vahoaka malagasy